Mpianatra amin'ny oniversite iray nandeha soamantsara ny fianarako. Mpiara-mianatra mifankahazo tsara daholo ary mpampianatra koa mahafinaritra sy mampianatra tsara. Rehefa akaiky ho tapitra iny ny universitaire dia ilay sady manenjika examen sy manomana boky iny dia nanomboka teo nisy an'ilay mpampianatra iray izay. Nampiantso anahy foana hoe mila manao travail d'étude ianareo amin'ny fanomanana ny boky sy ny mémoire anareo. Izy moa no encadreranay dia tsy nahagaganay hoe izy miantso matetika fa eritreretinay hoe prof mazoto tsy tia manampy ny mpianatra. Rehefa mivalo fanadinana nefa dia tsy maintsy nanao repêchage iny dia nanomboka nanantona izy. Tamin'ny voalohany aloha ny fampiarahaba fotsiny sy manontany ny fanomanana ny deuxième session. Avy eo lasa nisy hoe tiako be zany akanjonao zany, mafatifaty be anenao zany. Lasa mipetapetaka be zany izy rehefa samy ao am-pianarana. Nisy to zaho tsy ny am-sivy alina dia anontany zavatra be dia be eo. Lasa hafafa be za rehefa ataony an'izany tsy nahazo aina mihitsy. Rehefa tonga ny andro ny fanadinana ka handeha daholo iny ny ankizy dia nasainy nijanona ny hevitra hoe resaka fianarana no nasainy nijanonako fa kanjo. Raha manaiky araka amiko ange français dia azo antoko ty deuxième session ty. Ohatra tsy azoko mihitsy zany resaka ao zany. Ianao nge raha misy efa manambady dia za raha teo efa manan'olo ty tsy afaka hiaraka aminao mihitsy Aza miasa loha amin'izany fa verantsika isanao rery ty. Sady tsy nisipanao na vadiko ny ankinanao avinao fa za. Ndana aloha dia eritrereto tsara fa tsy voatery androany nefa aza atao ela be koa valim-panadinana tsy maintsy avoaka. Oui, allô? Izy io? Ny kolikoly ara-pananahana dia fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fahefana eo am-pelatanana entina hikatsahana firaisana ara-nofo. Mijorofa olombelona aty aminay na mandefasa hafatra miafina ao amin'ny page Facebook Transparency Internationale Initiative Madagascar na antsoy avy hatrany laharana 034 64 403 41 na mandefasa fanairana ao amin'ny www.tsekoly.org.